faly miarabantsika rehetrarehetra ny tenako a atao anatin'izao fandarana fantaro ny marina izao a dia tsy adino ny misaotra ny MCTV sy ny ekipa rehetrarehetra izay mikarakara an'izao fandarana izao. Amin'ity androany ity isika dia resaka lohahevitra anankiray a dia ny amin'ny hoe nahoana Jesosy no tsy maintsy nandalo fahafatesana. Nahoana Jesosy no tsy maintsy nandalo fahafatesana. Hovalintsika izay fanontaniana izay a atao anatin'ny fandarana amin'ity androany ity. Voalohany indrindra aloha isika olombelona rehefa nanota isika dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina 9:7 fa ny tambony ota dia fahafatesana. Ny fahafatesana moa dia mizara roa, efa noresantsika izay tany amin'ny fandarana tany aloha fa misy ny fahafatesana ara-nofo ary misy ny fahafatesana ara-panahy. Ny fahafatesana ara-nofo dia ny fahafatesana ity vatantsika ity izay tsy maintsy ho loha, ary ny fahafatesana ara-panahy dia ny fisarana mandrakizay amin'Andriamanitra na ny fahaverezana. Ary vokatr'izay indrindra no nahatonga Jesosy nidina teto ambonin'ny tany tamin'ny fotoan'androny ary tsy maintsy novonoina izy. Inona ny antony namonoana Jesosy? Efa noresantsika ihany koa tany amin'ny fandarana tany aloha hoe ny zavatra rehetrarehetra izay natao tamin'i Jesosy rehetrarehetra reny dia tsy misy hoe kisendrasendra fa misy antony avokoa, misy takalony avokoa ny zavatra rehetrarehetra izay natao tamin'i Jesosy fa tsisy kisendrasendra zany. Dia nahoana zany Jesosy no tsy maintsy nandalo an'izay fahafatesana izay? Ambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Korinthiana 1:5-20 fa ny fahafatesana no fahavalo farany ho resena. Izany hoe isika olombelona, fahavalontsika dia fahafatesana vokatr'izay fahotana teo amin'ny fiainantsika izay dia lasa maty isika, lasa tonga fahavalo ny fahafatesana isika, ary tsy resitsika nefa izay tsisy olombelona maharesy fahafatesana izany na ny ray ary. Izany indrindra no nahatonga an'i Jesosy tsy maintsy natao maty izy. Izay fantatsika hoe maty nandritry ny 3 andro sy 3 alina Jesosy Kristy, ary efa tany amin'ny fiainantsika izy dia ny antony nahafatesany dia ny andresena an'izay fahafatesana izay. Rehefa tany amin'ny fiainantsika Jesosy dia naka an'izay fanalahidin'ny fahafatesana izay izy, naka ny fanalahidin'ny fiainantsika sy ny fahafatesana izy ary ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Apokalipsy 2:15 fa efa eo am-pelantanan'i Jesosy amin'izao fotoana izao ny fanalahidin'ny fiainantsika sy ny fahafatesana, satria nalainy zany rehefa izy maty dia naka tany amin'ny fiainantsika izy naka an'izay fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainantsika izay. Ka izay zany ny antony tsy maintsy nahafatesan'i Jesosy, satria tsy afaka naka an'izay izy raha tsy tonga maty mihitsy, tena maty aloha dia tany amin'ny fiainantsika izy no naka an'izay ary izao Jesosy Kristy dia efa velona mandrakizay. Dia izao anefa ny zavatra tsara ho fantatra hoe tsy izy irery ihany no naharesy ny fahafatesana. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Korinthiana 1:5-20 manomboka amin'ny 4:50 ka hatramin'ny 7:50 fa Jesosy Kristy dia nandresy ny fahafatesana. Ozy izy hoe ny fahafatesana ozy izy dia efa noresena ka levona, efa resin'i Jesosy zany ny fahafatesana. Fa ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korinthiana 1:5 ihany hoe isaorana ny Andriamanitra izay nanome antsika ny fandresena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izany hoe nomeny Jesosy antsika ihany koa ny fandresena ny fahafatesana. Isika ihany koa zany dia maharesy ny fahafatesana. Dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe indray androany isika dia hiantso hoe ny fahafatesanao aiza ny fandresenao, ary amin'izay fotoana izay isika dia hitafiny tsy fahalovana intsony ty vatana mety loha ity dia hitafiny tsy fahalovana, ty vatana mety maty ity dia hitafiny tsy fahafatesana, satria isika dia mandresy ny fahafatesana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Efa nomeny antsika ny fandresena ny fahafatesana. Izay zany ny voalohany izay tsy maintsy namonoana an'i Jesosy. Ny faharoa izay tsy maintsy namonoana an'i Jesosy dia izao: rehefa tamin'ny fotoana Jesosy maty dia nidina tany amin'ny fiainantsika izy, dia anisan'ny antony faharoa izay nahafatesan'i Jesosy Kristy, satria tao alohan'i Jesosy dia tsy mbola nisy olona niditra tany an-danitra zany na ny ray ary. Tao alohan'ny nahafatesan'i Jesosy tsy mbola nisy olona na ny ray niditra tany an-danitra. Ahoana nafahako milaza an'izany? Satria Jesosy tenany dia miteny hoe ao amin'ny Jona 4:4 hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Izany hoe tsy misy olona afaka miditra any an-danitra mankany amin'Andriamanitra ray
afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia ny fanontaniana mipetraka hoe nakaiza ary zany ireo olo masina rehetrarehetra, ireo mpanompon'Andriamanitra, ireo mpaminany tany amin'ny testamenta taloha, ry Mosesy, ry Abrahama, ry Elia, ireo olona rehetrarehetra izay efa maty ireo zany dia nakaiza ireo, satria tsy mbola tafiditra tany an-danitra ireo olona ireo. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa nakany amin'ny fiainatsita izy ireo. Ny fiainatsita moa dia mizara anankiroa mazava tsara izy io. Misy ny fiainatsita izay toerana fitsaharan'ny fanahin'ny olona izay mpanompon'Andriamanitra, izay olona marina teo anatrehan'Andriamanitra, ary misy ny toerana ny fiainatsita izay fampijaliana indray, fijaliana ho an'ireo olona izay very, dia ireo olona izay tsy nanana an'Andriamanitra. Dia ireo olona izay nanana an'Andriamanitra zany dia tany amin'ny fiainatsita. Dia talohan'ny nahafatesan'i Jesosy ireo fiainatsita misy ny toerana misy ny olona masina sy ny olona izay very ireo dia mifanakaiky izy ireo. Tsy nitambatra fa mifanakaiky ilay toerana, dia misy tevana makadiry ngeza be mampisaraka ny toerana misy ny marina sy ny misy ny very. Dia tamin'ny fotoana Jesosy Kristy rehefa maty izy dia naka tany amin'ny fiainatsita izy tamin'ireo olona masina, tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra maro ireo, dia nitory filazantsara tamin'ireo olona ireo izy, satria tsy misy mahazo miditra ny lanitra raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy, araka ilay tenin'Andriamanitra tenentsika teo. Ambaran'ny Petera voalohany toko 4:9 fa nitory filazantsara tamin'ireo olona efa maty Jesosy Kristy dia ireo mpanompon'Andriamanitra maro, ireo olona masina ireo, fa izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia rehefa nino ireo olona ireo, rehefa nino an'i Jesosy zany ireo olona ireo, nanaiky an'i Jesosy, dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'izay ny amin'ny Efesiana toko 4:15 hoe rehefa nino ireo olona ireo dia nentiny Jesosy Kristy niara-niakatra taminy ho any an-danitra ireo olona rehetrarehetra izay nino an'i Jesosy, izay nandray an'i Jesosy ireo, dia ireo mpanompon'Andriamanitra maro tany amin'ny testamenta taloha izany. Dia rehefa niakatra any an-danitra izy dia niara-nentiny niakatra ho any amin'ny avo. Izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny Efesiana toko 4:15 milaza hoe rehefa nakarina ho any amin'ny avo izy dia nitondra olona maro babo ho an'Andriamanitra. Ireo olona maro ireo dia ireo mpanompon'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha. Ireo antony anankiroa ngeza be ireo zany no nahatonga an'i Jesosy tsy maintsy nandalo ny fahafatesana. Mino fa ny zava-baovao indray voarahinao tamin'ity fampianarana androany ity, dia isorana manokana ianao nanaraka hatramin'ny farany dia mirary soa tahian' Jesosy daholo.